Ny tolagna kosa milafiny toekarena sy fiarahamonina amin'ny ankapobeny eo an'ny voninasa QMM dia misy olona mitokona mitapy ny zony amin'ny QMM ary misakandalana tsy mamela isokatra ny lalana makany amin'ny seranany Eoala. Voakary izay dia misy fiantraikany be lehibe eo amin'ny tontolon'ny toekarena sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary ny fiodina sy ny fiasan'ny seranana Eoala io fitokonana io. Ny QMM kosa dia milaza fa vonona hifanakalo-hevitra araka ny fanadidina entin'ny Rakotomalala sy Lucien Andrianto. Araka ny vaovao nampahafantarany ireto tompon'andraikitry ny QMM reto hatramin'ny 4 novambra teo no misy olona eo ry zareo manakana ny lalana hiditra amin'ny seranatsambo ny Eoala Fort Dauphin. Fitakimbola no anton'io ihany ny QMM. Misy amin'ireo solitenan'ny mpanjono izay milaza fa tsy afaka miverina ny toerana fanaovan'ny asany. Misy ihany koa ireo teo amin'ny tampom-panjakana ary tamin'ny fomba ara-dalàna mifandraika amin'izany ny nanalana azy ary farany ireo milaza fa tondratra ny lava ny tambariny ny honiny asa fanorenana nataon'ny QMM. Manana ny fepetra heveriny ho raisina manoloana izany ity orinasa lehibe ao amin'ny faritra Anosity. Hoan'ireo zay tsy maintsy vola ihany ny tadiavina vola mitakiny volanasa menazy vola zay tadiavina zay eo hoe 700 000 ariary sy matakely isaky-pijomba ireo zay misafitosany hoe zay dia ilay asa ny QMM hoan'ilay tetikasa mifampandrona ahitra dia volana ny orinasa zany hamatsy zay tetikasa zay zany hoan'ireo tonga zay mitary vola kosa amin'ireo taniny zay veriny hoe zay tsy mahafapo azy zany vola zay déclaration marina fa ara-dalàna ny fomba zay ampiasaina tamin'ny natokana ny DUP déclaration d'utilité publique dia hoan'ireo olona reny dia mazava tsara ny fepetra sy ny QMM fa tany fanjakana ary ny fanjakana ny tokony indraisan'ny ka dia ny fanjakana zay lehibe faritra solitenany tsy mazava ho azy no midraikitra sy mifandrahara amin'ireo olona io ny amin'izay fandaminana tokony ataony. Nambaraka eto Afripeny Ivandra Antananarivo fa mitaky ny ampiarana ny lalàna ity orinasa ity. Vonona raha teo hiary ifampijery sy ifampidirika ry zareo. Maro raha teo vokadratsy ny fisin'io zakan'io. Isan'izany ohatra ny tsy fisian'ny mpiasa ao amin'ny port. Tsy afaka miantsonta impiny Saint Nicolas mitondra fitaovana ilaina ny atsimonosy. Ankoatr'izay tsy tafiditra ny sambo mitondra sakafo avy amin'ny mpanina avy any États-Unis. Andrasana araka izany ny vahaolana amin'ity zava-misy ao amin'ny seranany Eoala Fort Dauphin ity. Eto Antananarivo kosa etsy Analakely dia mifanditra ny mpivarotra amin'ny trandrevana ny pavion sy ireo mpamelatra entana eny amoron-dalana. Heveriny zareo amin'ny pavion fa manimba tsembana azy sady manakom-barotra ireo mpamelatra entana nefa zareo sady mandeha fatrano no mandeha haba ary ny mpivarotra amoron-dalana kosa tsy mandeha na inona na inona araka ny fanadihadiana entiny maharitra Ramakoto. Miravina ny disadisa teo amin'ny mpivarotra eo amin'ny pavion Analakely sy ny komuna Antananarivo renivohitra ny momba ny ametrahana mpivarotra eo amin'ny esplanade Analakely. Sahirana fa hitandrona ny fandriam-pahalemana isy ireo manaro-paosy ny sitina hery no nandavany ny mpivarotra eto amin'ny pavion Analakely ny rindram-banina napetraky ny komuna. Efa nambarantsika teo fa namorokana gazety tetsy amin'ny 40 taona eo arivo ny ankolafikirana telo dia ny ankolafy didiratsiraka sy Zafelbert ary Ravalomanana. Nanambara izy ireo fa raha tiana hitsangana haingana ny gouvernementan'ny firaisam-pirenena dia ilaina ny mandeha any volany Bertrand Naivomanana sy Aina Rabetany.
Nanataka teto amin'ny Carleton na classe politique teny androany nahitana ny professeur Zafel Bora Emmanuel Rakotovahiny avy amin'ny ankolafy Zafel Bora, Fetsor Rakotondrengina sy Mamy Rakotorvendo avy amin'ny ankolafy Marc Rivalmanana ary Ange Andriamanso Sontena avy amin'ny ankolafy Diratsiraka. Nambara amin'ny fanambarana izay nivakiny ny mpitondra teny ambonan'izy ireo Fetsor Rakotondrengina ny fisaorana ny filo Andro Radiolina izay milefa vonana iroso amin'ny fametrahana angana araka izay tokony azo atao ireo rafitra rehetra ao anatin'ny tetezamita. Marina fanambarana nefa fa tsy mbola misy ny zava-pita sy voalamina ary mikianin'izy ireo amin'izany ho tompony ndraikitry ny tsy fitezana ny filo Andro Radiolina. Raha tiana hoe mpandahatany ny iroso angana ny fananganana gouvernemanta dia ilaina ny mandeha any ivelany. Nambaran'ireo ankolafy telo any fa tsy vahaolana ny vidéoconférence ary afatra terin'izy ireo fa ilaina hatrany ny mandeha makany mapoto. Manao antso avy ho an'ny folo anda tsy andany izy ireo torak'izay koa no antso nataony ho amin'ireo lehibe mifaritra. Ankoatr'izay dia nambaran'ireto mouvance telo reto fa ministera roapolo nefa voatsinjara sy niarahany ankolafy rehetra mankato. Ministera enina kosa no mbola ifandroitany ny ankolafy Andro Radiolina amin'ny ankolafy telo. Ministera raiky ambin'ny folo ny voalazany fa efa eo am-pelatana amin'ny ankolafy Andro Radiolina ary enina kosa ny ministera an'ireo ankolafy telo isan'isany fa anjaran'izy ireo. Izay raha fehezina no nambaran'ny varamresaka eo amin'ny mpanagazety izay teto amin'ny Carleton Itakariva io. Iverina eny-tsika rehefa makeny Analakely dia efa hita mirenitirenity sahady ny haingo sy ny ravaky ny krismasy. Be dia be izy ireny maro karazana ary be dia be koa ny vita asa-tanana malagasy. Ao ny hazoely, ao ny akanjo sy ny maro hafa koa. Ny fanadidina momba ny fandavanan'ny krismasy rahantsika amin'ny Rivarataonarivo sy Zakira Kotomanga. Afaka miravaka amin'ny ny fitandram-panahy asa-tanana malagasy izay mbaka ny vita vahiny izy ireny. Miavaka noho misy vita amin'ny akoho eto Madagasikara avokoa, ny hazo, ny rafia, ny tareto, ny lamba vita eto an-torana ny akoho ampiasain'ny mpanao asa-tanana amin'izany. Toy ity azony ely ity izao dia vita amin'ny rafia, afaka mahasonina azony ely sady efa volanina amin'ny rafia ihany. Itony azony ely ity indray dia mbola malagasy ihany koa ny manamboatra azy ary natao tanana. Ny taretra kosa ny akoho ampiasaina amin'izany. Raha ndravaka tao amin'ny trano ny mponina azony ely dia mbola misafidy maro ihany koa ny tsirairay ary miavaka ny ndravaka hiteny amin'ny tsena hafa. Petit bonhomme de sapin en décoration. Rehetra azo mizazakely raisina rehefa te hilalao izy dia raisina azo hilalao. Poussin joyeux Noël pour marquer le jour de Noël. Ao ihany koa calendrier de l'Avent izay hita amin'ny endrika maro samihafa entina hanaingona ny trano. Ny bakiraro ely na chaussette de Noël ihany koa izay fanasiany ravan'ely ny fanomezana. Isan-taona dia misy foana ny fambolena vaovao ataon'ireo mpanao asa-tanana. Isan-taona izay manao création vaovao foana. Amin'ity taona ity zao dia calendrier de l'Avent ity dia ny poussin de porte ny accessoire chausson de Noël, calendrier de l'Avent sy ny zavatra majijinika atao amin'ny latabatra rehefa fifinaritra. Vita tanana avokoa moa ny dravaka krismasy vokarin'ny mpanao asa-tanana malagasy.